Mianjandroa ny tady amin'ny ministry ny fampianarana teo aloha Paul Rabary sy ny antoko HVM. Roa andro taorian'ny filazan'ity ministra teo aloha ity fa niala tsy ompikambana ao amin'ny antoko HVM intsony izy. Naborany avokoa androany ny teritery ataon'ny fitondrana tarihan'ny filoha-rajaonarmampianina amin'ny mpiasam-panjakana. Nanamafy ihany koa ny tena ny fisiany ketrano-trano amin'ny fanomezana toerana eo anivon'ny ministera sy ny fisiany fakana vola isan-karazany taky ny écolage. Dia ampahafantariko anareo fa ndraisiko mpanolotsaina tao ministera satria nangatahana tamiko ary za dia manaiky fandaminana mpanolotsaina ny anabaviny Jobarson conseil spécial ny président ny rahalahiny Henri Rabarinjaka conseil spécial ny président ny rahavaviny Erso Razavindrakoto conseil spécial président. Tsy misy olana amiko fandraisana an'izay. Rehefa tonga fikarakarana ny Coliseum dia namorony staffy ireo conseil spécial ireo milaza hoe mila fenon'ny mpiasan'ny ministera ny Coliseum. Maninona ny tsy feno tao Tsonjombe tao amin'ny Coliseum nefa ministera fanavazam-pirenena ny recruter 40 000. Averiko tsara, tsy nisy dividende politika tamin'ny HVM hono nametrahana tao ka tsy feno ny Coliseum. Rehefa antanina hoe manaova cotisation, atsy naharoa, za tsy laza hoe nanaova inona ny cotisation, fa tsy fotoana an'izany zao. Fantanio ministra hafa fa mbola misy ministra mandoko cotisation ao. Za tsy nangataka cotisation tamin'ny directeurako, tamin'ny draine sy tamin'ny Cisco dia alao anjaranjareo any zany. Raha tsorina nanadio tena manoloana ny toedra raha misy ity hafarany rehefa niala teo amin'ny fitondrana. Nisoka tany sy nitsika rany ihany koa nandritra io ny antoko HVM. Manerana ny nosiny misy ny disadiso amin'ny HVM. Ny HVM dia efa ela nanam-pandriana satria ho avy ny fifidianana ka tsy maintsy atao daholo ny HVMisation. Antoko milaza fa demokratika ny antoko HVM. Nefa ny mpitatana za tao anatin'izay amin'ny maha sekretera jeneraly lefitra tsy voafidy. Izay manana olom-boafidy maro samihafa. Manana maire, manana sénateur, manana député hono satria tsy nisy olona voafidy tamin'ny HVM izany. Fa atao vao nampidirina HVM, fantatrareo zany. Nefa ny mahavarina, lindondo ampisorona amin'ny HVM dia tsisy olom-boafidy fa olom-boatendry. Ny HVM manao politisation à outrance ny ministère. Efa nisy liste no manina momba ny recrutement dia nitsoahana daholo no fafandro liste ireo dia hoe alao an'ny HVM amin'izay manaraka. Fa parti malemy HVM raha ohatra misapoie fotsiny amina olom-boatendry izay tsy manana légitimité populaire. Ohatra ny hoe izay rehetra ao amin'ny bureau national dia tsy misy olona voafidy mbahoaka mihitsy. Ohatra. Ary ohatra koa hoe nandritry ny efa taona tsy nisy congrès na indray mandeha azy. Manapirofatra ny tsy fahatomombanana sy ny tsy fananan'ity antoko ity vinapam-pandrosoana ho an'ny firenena zany. Raha toka tsy nanambara mazava i Paul Rabary ny amin'ny mety ho filatsako vidiny, nambarany kosa fa noho ny disadiso eo amin'ity antoko ity no nahatonga io fialan'io.